Madagasikara. Za koa mbola ato pôzy. Bizay ihany eo. Dia resaka lehilahy malagasy moa zany matahotra be daholo dia i Masta, dia avy eo indray ohatran'ny hoe tsy mazaka sipa, dia avy eo indray misy sipa dia mampijaly sipa, dia tsy hita ihany izay henany. Dia amin'izao moa zany célibataire matahotra hoe ohatran'ny sao dia lany ilay ranonaina. Raha ohatra indray rehefa milely dia avy eo lasa malazo tampoka indray ilay izy, tsy mety tafiditra mihitsy, sao dia tsy mampiteraka ilay malazo lataka vetivety iny. Rehefa mandritra ny lely ny lehilahy dia mamoaka hatrany amin'ny 200 millions, 300 millions, 500 millions any ho any raha toa ka matanjaka ny ranon'ny lahy. Raha efa reraka ny ranon'ny lahy dia eto amin'ny 100 millions, 200 millions na mety latsaka izay. Noho izany tsy misy idirana hoe malazo lataka hoe raha minitra ilay velona dia avy eo indray tonga dia nalazo teo dia mety atahorana ve izany tsy hiteraka ako. Raha ohatra lahy ka hoe lehilahy zatra mikotrana, lehilahy tsy manimba vatana, lehilahy tsy voatery hoe hikotrana moa izany, tsika malagasy moa izany tsy dia mikotrakotrana izany nefa ilaina ilay izy. Raha ohatra lahy izany tsy manimba vatana amin'ny resaka toaka sy sigara, tsy miaro torobe ihany koa ialahy, fa tsy mba reraka loatra ihany koa, reraka ihany, matory tsara koa ialahy, misotro rano ara-dalàna tsara ialahy, tsy misy olana izany. Fa ny ahalalana hoe miteraka ve ianao na tsy miteraka ianao mandeha makany amin'ny dokotera. Misy numéro farany ambony amin'ny page io dia miantso ianareo dia afaka mijery ny tanjaky ny ranonaina. Jerena amin'ny alalan'ny hoe spermogramme ny tanjaky ny ranonaina dia eo no ahalalana an'ilay izy hoe afaka miteraka ve lahy sa efa lany ilay ranonaina. Fa raha ohatra jerena fotsiny amin'ilay hoe malazo foana ilay izy tena tsy mety tafiditra mihitsy fa miditra kely fotsiny ka tonga dia maty indray ilay izy, letsy. Dia iny tsy afaka jerentsika iny, fa tsy maintsy makany amin'ny dokotera jerena verifiena ny vatany ialahy. Izay ny fahavolana. Dia mbola lazaiko foana hoa rehefa misy vehivavy miaraka amin'ny lahy dia meo fitiavana izy aloha. Rehefa tsy ampy fitiavana vehivavy tsisy vehivavy hanokatra fe eo. Ary ambon'izay koa na ialahy koa raha ngela sakamana jeonako ary ty tanaka tsy mety ilena mipandrika amately. Ialahy raha ratsy toetra koa izy moa nanaiky hanokatra fe eo. Dia izay. Rehefa makany amin'ny dokotera ihany koa ianareo dia aok'izay ilay menamenatra. Mba ilay zavatra marina resahana. Efa fantatry lahy hoe inona ilay antony-disy aretina mahazo ny lahy dia miolakolaka ohatran'ny bibilava eo ialahy. Iny ange tsy maintsy ho fantatry ny dokotera ataony analizy. Dia raha ohatra ny consultation ny lahy ohatra hoe iray alina dia ny dokotera nefa nijery an'ilay toe-batiny lahy nandritra ny adiny iray na 3 andro na 4 andro vao nahita ny toe-batiny lahy dia lasa rahetsiny ny alohan'ny lahy avy eo. Na ohatra 10 metsy. Hita lahy izany. Tsy misy menamenatra intsony rehefa makany amin'ny dokotera, efa asan'ny dokotera ny hoe mitsabo ny olona dia tsy menatra intsony. Izay marary anao lazaina dia vita. Dia izay. Mankasitraka tompoko.